Andriamanitra raha isanaka rehefa nay masono midera sy makalaza misaotra mamay voninahitra anao zahay. Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra be famindram-po, fitiavanao anay sy ny famindram-ponao aminay no anagnanay tombonandrom-pahavelomana, indrindra fa tsy fahavelomana ihany fa fikarakarana ataonao fiainanay na ara-tena, ara-saina, ara-panahy. Misaotra anao fa miasa amin'ny fomba maro samihafa sy miendrika maro samihafa ianao, ka ny fandrosoan'ny teknôlôjia dia raisinao ary tonga fitaovanao am-pelantagnanao koa mba hisarana ny fahasaranao, hisarana ny famonjena vitanao, fagnaparitahana ny filasansaranao. Saotra no say 10 taona nazahoana ny fampizara, hoana ny fampahery, ny fampionona, indrindra fa nanambara ny fahasaranao teto amin'ity
fiseraserana ity re Jesosy tomponay io misaotra raha mbola afaka manao zany hatram'izao ary am'ty androany ty dia ifampiresaka ny mahakasika eny amin'ny mahakristianina anay sy ny kolosaina zay iainanay zahay dia misaotra raha mbola afaka miresaky zany mangataka indrindra Jesosy tompo hamelano ny helokay hanadiofanao anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra mangataka anao indrindra koa mba hita zao famelabelarana fohy hatao eto zao halalanay ny halali ny fitiavanao ary halalanay ny asa nataonao ho anay ka hiainanay madio natrehanao hiainanay amin'ny mahazanaka ho anay mpianaronay Jesosy ahay mandala ny harena ny menao anay ny soa natolotra ao anay kanefa ampianaro koa mba sy ampifangaro amin'izay maloto ny madio dia tario lalagna mandrakarivo zay am'izay rehetra hatao ambara-pahatratraranay ny lanitra dia ny toeram-piadanana toeram-pahasambarana izay fahomaninao ho anay kanefa sitraka ho hiainanay hatrety dia tahio ny fanambarana ny hafatra eto Jesosy tahio ny fihainoana ho voninahitry ny anaranao rery ihany fa amin'ny anaranao Jesosy tomponay no angatahana sy agniriana zany vavaky zany amen miarahaba asika rehetra sanaky ny fiangonana loterana malagasy indrindra fa zay miray miserasera amty tamazotra serasera tia tratry zao 10 taona ny fampisarana tenin'Andriamanitra ny fampiresana ny fampiononana eny ny fanakalosana hevitra ihany koa misaotra ny mpikarakara koa mba nagnome anay anjara ho resahana vetivety amin'ty fankalasana ity sanganena ihany satria raha ny marina dia verina fa maro ny olo azo atao hoe mahafehy raha zay no azo tenenana azy ity lohateny ity kanefa dia raisina mpitiavana ny fanoloranareo azy dia ho resahana arak'izay atao hoe iaigny anazy raha ny tena marimarina koa fa sy dia hoe ny fahaizana azy ny lohahevitra dia ny hoe ny kristianina miaina ny kolosaina malagasy kristianina miaina ny kolosaina malagasy io zany ny lohahevitra zay ho resahantsika ka dia mazava arak'izay fa zay tena vetiny resaka zany dia ny amin'io resaka kolosaina io ahoana io kolosaina io rehefa tonga kristianina sika raha tena zay ngamba tena ho voahavohitra ao agnatin'ilay resaka rehefa tonga kristianina sika dia ahoana ny amin'io kolosaina io dia tatakan'izay zany ro mety ho fandehan'ity resaky ty eto dia amin'ny farapara zany sika raha sitrapony tompo dia hitany hoe tatakan'izao zany ro tena mety ho fandehany ny alana signy de ny ty mpiantohana koa raha miresaka kristianina dia malalaka be moa zay fa kristianina aby hatragny andafy agny kristianina aby aty Madagasikara na eto Madagasikara koa za dia efa na mizara isa-paritsy dia malalaka zay raha miteny hoe kolosaina koa dia malalaka be ihany koa io satria na eto Madagasikara aza dia mety mizarasara ihany koa ny kolosaina samy managny ny azy arakarak'izay farsa sy arakarak'izay toerana misy ny olo ka dia ialana signy de ny ty mpiandohana zany fa sy zavatra ho feno mihitsy ty zavatra ho lazaina eto ty fa azo atao hoe karazana principe angamba no heverina ho tena zavatra mety hivoisa eto zay etreretina hoe tokony hahafaoka ny mahakristianina rehetra tokony hahafaoka ny resaka kolosaina rehetra zay ho resahansika ka tatakan'izao fomba hiresahana azy zany ho kristianina zay moa raha efa fatatsika fa misy zavatra ho sindriana ao agnatin'izay hoe kristianina zay dia zavatra ataosika sy dia maro ho sindriana amin'ny mahakristianina zay no hampifandraisina amin'ny resaka kolosaina dia ireo resaka roa reo zany raha sika resaka sika mahakasika ny kristianina iresaka sika mahakasika ny kolosaina fa tamin'ny nandiniako azy dia heveriko hoe andao ny kolosaina aloha resahantsika vetivety aloha dia aorian'ny resahantsika kolosaina dia resahantsika eo manahoana zany ny kristianina manoloana an'izay kolosaina zay raha zay ny kolosaina ahoana zany sika kristianina manoloana an'izay dia eo koa no handrianao iza moa nefa le atao hoe kristianina ahoana atao hoe mahakristianina dia ho resahantsika vetivety a nytao kolosaina
ny atao kolosaina ny famaritana tiako ka tiako mba hiraisasika hevitra amin'ny andraisana azy eto de hoe izay mikolo na mamola vola ny olona, izay mikolo na mamola vola ny olona anankiray. Ka raha miteny hoe olona zany dia ao ny saina, ao ny vatana, ao ny fanahy, tena olona feno izay mikolokolo sy namola vola ny olona anankiray io ho olona, de io ny faritanao agnatiny atao hoe kolosaina. Dia veriko indray mandeha arak'izay ny tena hoe ny maha-olona anao manontolo mihitsy zany no voaresaka ao anatin'izay kolosaina zay namola vola anao, zay nikolo anao ho tahak'izao, zay nahatonga anao ho tahak'izao, zay mahatonga anao hiaigna tahak'izao hiainanao zay. Ohatra ity zavatra anankiray ity de mifahafilazan'ny mpandinika hoe mifamatotsy ny olona anankiray satria moa resaka kristiana resasiketo fa ty sy resaka kapobeny ty resako ty ampiandohana ty, ny olona anankiray na ny olona rehetra dia mivavaka, mino ary mitondra tena na miasa na manao fanompoana mifanandrify am'izay fivavahana sy finoana iainan'izay. Veriko indray mandeha ny olona rehetra zany de sy afaka n'ity zavatra anankiray ty. Ny olona rehetra dia mivavaka, ny olona rehetra dia mino, ny olona rehetra dia mitondra tena na miasa na manao fanompoana mifanandrify am'izay finoany sy fivavahana zay. Zay ivavahana sy mitovy, zay noana sy mitovy, de ny fanompoana sy ny asa atao mifanandrify am'izay koa sy mitovy, fa ny olona rehetra de tena manana an'izany daholo. Ohatra zao ny malagasy maro amin'ny farsa maro dia voakolokolo na voavolavola. Io le kolosaina le famaritana terelo, ny malagasy maro dia voakolokolo na voavolavola, hino fa mitahy ny razana, misy finoana zany eo, mitahy ny razana. Izay finoany fa mitahy ny razana zay dia mitarika azy hivavaka amin'ny razana, vavaka amin'ny razana izy, ary zay finoan'ny razana ho mitahy, zay fivavahany amin'ny razana zay dia mitarika azy hiasa na hanao fanompoana na hitondra tena mifagnaraka am'izay. Ka io ny mahatonga ny malagasy maro zay mbola manana an'izay finoana zay voakolokolo tam'izay, voataiza na voabe na voavolavola tamin'izay hanana ny kolosaina. De igny le faritasika eo kolosaina sady no kolosaina ny mivavaka amin'ny razana, kolosaina ny manompo razana, misy zavatra mifamatotra sala am'izay zany io. Ny olona voavolavola hino razana ny aigny amin'ny tontolo mino razana sy ny voavolavola tamin'izay de mino izy fa mitahy ny razana, mino izy zavatra maro no inoanao agnatiny io, mino ny fitahian'ny razana, mino ny todiny razana sy ny signiny razana, mino fa anyrazana ny zavatra rehetra, ny tany ny razana, ny tragno ny razana, ny fasana ny razana, anyrazana ny zavatra rehetra. Ary raha sy ara-dalàna ny fomba fikara fanao am'izay razana zay de mety azahoana signy amin'ny razana. De igny le atao ny fitondran-tena mifanandrify am'izay de ao ny foizana omby, ny famadihana, ny maro samihafa reo zavatra mifanandrify am'izay finoana zay. Ka zay resahako voalohany zany tena tianao resahana voalohany mahakasika an'le kolosaina de hoe le fahalalany olombelona rehetra. Aoka zany sika hasiaro an'io fa ny olombelona rehetra dia misy an'io zavatra io, mivavaka izy amin'izay inoany ary miasa sy mitondra tena na manompo izay inondray de mifamatotra io. Ohatra hiany moa nandraisako n'igny resaka razana tegna hoe ny olo mino ny razana fa mitahy ny razana, mino fa ny razana koa de afaka manome signy ary afaka mikapoka, mino fa ny razana ny tompony zavatra rehetra dia mivavaka amin'ny razana izy ary de mitondra tegna mifagnaraka am'izay, manompo, miasa, mahafoy satria zay no finoana. Arak'izany zany raha mijery sika ny malagasy dia raha miteny hoe kolosaina dia saika voafatotsy reto zavatra reto, voateny reto zavatra reto raha miteny hoe kolosaina. Ny fivavahana amin'ny razana dia saika ataon'ny malagasy hoe maro hoe kolosaina, kolosaisika malagasy ny mivavaka amin'ny razana, kolosaisika ny finoana ny razana, finoana fa mitahy ny razana. Misy kolosaina ao amin'ny fandevenana, reo mifamatopatotsy aby reo. Misy kolosaina amin'ny famadihana, famonosan-damba, ary rehefa manao ny famadihana sy ny famonosan-damba sy ny fety mifanandrify am'izay dia ao ny dihy,
ao ny fihinanam-be miditsa setra am'izay ny vary ny omby ny fitafiana ny kisoa sinsisisy ny fihinanam-be ny hira mba amin'ny zavatra maro mifanandrify am'izay eo zany misy zavatra mifamato zany hoe le finoany ny razagna mitahy le finoany razagna tos de mitarika ny zavatra maro mifanandrify am'izay ny zavatra maro atao eo amin'ny fandevegnana zay verina zao ry kolosaisika rehefa mandevina mitarika zavatra maro mifamadihana zao ry kolosaisika mifamadihana sy maisy fognosondamba famanara misy dibe magnina ny toaka magnina ny varybe hoanina ny omby varybe menaka ny omby sy ny sisa ny kisoa maro ireo zany dia mifamatosa ao agnatin'izay de reo no ataosika hoe kolosaina reo dia tafiditsy ao agnatin'ny eversika hoe kolosaina dia reto zavatra tagnisaiko magnaraka reto koa tafiditsy ao agnatin'izy ataony malagasy hoe kolosaina ao ny fifamangiana kolosaina izy io fanazana ray aman-dreny kolosaina malagasy zany kolosaina malagasy koa ny fady sy ny fomba mampanao maro samihafa tafiditsy ao agnatin'ny kolosaina io zay raha tadiditsika le averiko ihany le famaritana mikolo mamolavola ny maholo ny olo ao ny amin'ny fety maro samihafa sy amin'ny na fahoriana koa za mifatra sasany de misy reo fitaovana maro samihafa fampiasa amin'ny fety tahaka ny aponga ny kiasody ny kiabosy mifatra sasany misy zavatra maro samihafa de tafiditsy ao agnatiny atao hoe kolosaina koa reo zavatra satria ampiasaina amin'ny fety ana mandagnonana de efa tagnisaiko teo moa ny amin'ny anankiray koa ny fanambadiana koa de mikolosaina ihany koa io ao ny fomba na ny fifidianam-bady zavatra maro samihafa fomba ny fanambadiana misy zavatra tandremana ny aisehery ny fanambady izasiza ny olona kena ifanambady sinsisy de resahako faraparany mialohan'ny kilasisika azy de ao ihany koa ny fomba fiteny atao koa fomba fiteny mety tsy tena araky sy netrezatsika azy le tiako lazaina amin'ny fomba fiteny fa le tena lazaina amin'ny fomba fiteny dia ao ohatra ny ohabolagna ao reo haiteny maro samihafa ao ny kabary zany rehetrarehetra zany dia tafiditsy sy mamatsy ao agnatin'ny atao hoe kolosaina dia zay tiako ny resahana teo zany hatram'izao de ny te hilaza amitsika ny hoe tena samy mivavaka aby ny olo samy manam-pinoana aby ny olo ary ny fiaignany olo mifamatotsy am'izay ny faharoa izay zavatra rehetra zay mikolo ny olo mbola volany maholo ny olo zay de mifamatotsy amin'ny atao kolosaina satria zay mino an'izao de miainy an'izao de fagnampiny moa reo zavatra maro samihafa zay mitagnisaina atao hoe fa kolosaina malagasy de zao hamora hazo asika nyty resaka ty ngamba de andeha ho kilasisika roa ny atao hoe kolosaina ho kilasina roa le kilasy roa resasika eto de ny voalohany tena le hoe le kolosaina amin'ny mahafivavahana azy le kolosaina mifamatosa amin'ny fivavahana ny faharoa de ny kolosaina amin'ny tena mahakolosaina madio mangaragaragna azy io zavatra reo zany tokony hiavaka tsara ty zany no isany mba tiako hampitaina amitsika mpiaino rehetra ty zavatra ty tokony hahiavaka tsara ty ny kolosaina amin'ny famatosa amin'ny fivavahana sy ny finoana sy ny kolosaina amin'ny mahakolosaina amin'ny mahatena hoe mikolonao tahaka ny hoe eto Madagasikara aho de tsy maintsy ty tany malagasy ty ro diaviko tsy maintsy zavatra eto Madagasikara ary magnodidiny ahy mikolo ahy igny tsy maintsy fiarahamonina eto regny de hafa zay fa ilay magnodidididiny sy mifamatosa amin'ny resam-pivavahana io ngamba asiatsika resaka manokana zao le tena lazaina am'le hoe kolosaina atao koa kolosaina ara-pivavahana aza de le fomba fiteny koa aza ro eversika na mety na tsy mety fa le kolosaina mifogno na mifagnaraka na mifamatosa amin'ny atao hoe fivavahana ny tiako lazaina io zany io le lazaiko tarem-piandohanany hoe ny olona rehetra de mivavaka sady mino ka ny resaka magnodidididiny ny atao hoe fahafatesana finoana ny razana fandevenana sy ny sisa io de kolosaina tena mifamatosa amin'ny atao hoe fivavahana sy ny tahatahakan' zany mety misy koa moa ny vato amin'ny fivavahana amin'ny vato sy ny hazo fivavahana sy ny sisa mety misy an'izay ka io zany io ny tena ataony olo hoe kolosaina ndraindray ary io ny tena maritany olo akareo de samy magnaza ny maha malagasy lasa mifagnomesiny amin'io ny samy malagasy ohatra raha misy fianakaviana anankiray ny apahany vanatafaletika sy tavela ao agnatin'ny finoana ny razana ka mamadika manafy lamba sy ny sisa
ary mety misy apahany efa tafavoaka tao ataosika hoe efa zanaky ny fifoazana ohatra de lasa mifagnomesy igny reo fianakaviana anankiroa reo ary tena lasa lavitra mihitsy ny fagnomezatsy igny satria ny votavela ao agnatin'ny fivavahana amin'ny razana ohatra ty raisiko ty zay vana tafavela ao agnatin'ny fivavahana amin'ny razana de mieriserisa hoe io fivavahana amin'ny razana io ny kolosaina malagasy zay sy azo ialana io zany maro manao an'io io nefa de lazaina tsara ny hoe sy hitovy mihitsy ny zavatra inoan'io fa natao fianakaviana anankiray aza ndraindray sy mitovy zy zavatra inoany nakatao samy manafidamba maty mety tsy tena samy mino an'io razana io ka io sy tokony hifagnomezatsiny tahaka ny kristianina sy magnomesiny izy raha hinoany olo fa ny anjarany fotsiny ny mitory izy hinoany olo tahaka zany koa jesosy ka tsy tokony hifagnomezatsiny io ary de sorona mazava eto zany fa sy io hiany ny tena atao hoe kolosaina ary raha atao mahamalagasy sy ny malagasy ihany no mikirakira razana sy ny tahaka an'izay ka sy ampilazana ny koa kolosaina mahamalagasy ny famadiany razana sy ny fandevegnana finoana ny razana sisisy sy de ampilazana azy zay fa finoana igny de zay tahino azy vanasa mety ho afaka atao dia miaigny azy arak'izay fa zay tena lazaina hoe kolosaina anankiray le tena hoe kolosaina mahakolosaina azy tena kolosaina tena hoe malagasy aho ina ny kolosaina tena malagasy zao nefa ny zavatra misy rehefa mampitaha ilay kolosaina ara-pivavahana matetika mamono ihany an'ilay kolosaina tena malagasy reto moko le tena olazaina am'le kolosaina tena kolosaina la atao kolosaina ara-kolosaina raha fiteny zany zavatra tena henoko zany kolosaina ara-kolosaina amin'ny tena mahakolosaina azy de reto raha ohatra hitagnisa ohatra kolosaina efa niaigny any malagasy ny koloana sy namolavolany malagasy ny fahatahorana an'Andriamanitra aseho ny fomba fiteniny zany amin'ny hoe aza ny loha samangina ny jerena fa Andriamanitra ao atapiny loha fomba fiteny malagasy no ny adala ry sambakaina Andriamanitra reo tahorana biby lava ny sy vonoana satagna ny andragno sasatongo ny hanipaka fa Andriamanitra no atahorana ary dia niaigny ny malagasy maro ty le tao mety milaza faritra zay eto niaigny ny malagasy maro ny fahatahorana Andriamanitra misy faritra tainomo reo tao kitay taloha ka ny tainomo ny omby mandeha egny rehetrarehetra igny de mamadika tainombo egny mbo maigny ho azo atao kitay rehefa navady rehefa nisy namadika ny tainombo sama misy mikitika koa igny satria ny fantasa hoe an'olo igny ka lekseho ny tompony de fantasa hoe eo ny mason'Andriamanitra mahita de sa misy mikitika le tainombo ny tianao lazaina am'izay efa nanagnana efa kolosaina nanagnany malagasy zany atao hoe tahotra an'Andriamanitra zany ny kolokolo azy zany namolavola azy zany ary mifamatosa amin'le fahatahorana atao hoe tody sy ny signy ary io dia nahatonga ny malagasy mba hanao zavatra tsara fa neveregna koa rehefa farafara io hoe zavatra tanteraka moa ve zany zavatra tena azo antoka tanteraka ve moa zany kolosaina zany fa natao ao zany fahatahorana an'Andriamanitra fahafantarana tapatapany fahatahorana tapatapany ihany ny tao aminy fa io efa ao io kolosaina malagasy de ny atao koa hoe mifamono ihany le culture le finoana le kolosaina mifamatosa amin'ny fivavahana sy le kolosaina milaza ny tena mahakolosaina malagasy de olona matahosa an'Andriamanitra fa de mahita misy mpianakavy natao tapo raika ray tapo azy anao famadihana sy mitovy ny fanagnakarena fa misy tena manakarena be misy zara raha taona avy amin'ny atao trogno vohomana fa sy misy sony fahatahoran'Andriamanitra fa samy trena handoa zavatra mitovy hanaovana famadihana hiana am'le rafiny ara-pivavahana regny de misy sy matahotra misy magnalaka ny lova ny sasany mba hizerevana atao amin'io resaka famadihana io no atony agnalana ny lovany sasany efa samanagna atao ny lovany vanalana koa kanefa de le resaka fivavahana io no antony zay ka mifamono ihany raindray agnatin'ny kolosaina ihany koa ny fitafy io de tena kolosaina malagasy nanagna fitafiny manokana malagasy ny fomba fitafy malagasy mifamatosa amin'ny atao hoe fady zany fady zany amin'ny malagasy zavatra lehibe zavatra hoy ty mpampianasa malagasy anankiray tranainy ny atao hoe kolosaina sy ny atao hoe soatoavina ny atao soatoavina sy ny kolosaina hoe zao ry famatorana ny kolosaina hoe zavatra kapobeny le nirazaiko teo kolosaina ny hira kolosaina ny sisisy fa ny atao soatoavina de zay zavatra singianina ao agnatin'io kolosaina io zavatra sy azo itovirana mihitsy
ohatra ny fady zany fady zany izy tena soatoavina zany zavatra sy azo idiverina fa eheny malagasy maro manoloana atao fady mitiako loha mifady eto de mifanandrify amin'ny resaka fitafiana ka ny olopady io mahatonga ny atao hoe alafady rehefa hisy fanambady sy ny sisa satria ny fady fady zay ny pikabary zavana milaza misy rehefa mifady ny fady alana sahoava ny sagnatria ny sagnatry ambony varavarana sy ny sisa ilazana ny hasaripady ny atao hoe fady kanefa de hitasika tsara fa zavatra efa manahirana zany am'izao iaigna asika zao io zany ny fitafiana de ao le fanafenana ny fady fa ao ihany koa ny magnendrika io no kolosaina malagasy ao ny fanafenana ny fady ary ao ny magnendrika igny le itarana milazana ny hoe ny mitafa miady lamba magnendrika olo samy manana ny lamba zay magnendrika azy tafidy sao agnatin'ny resasika hoe kolosaina ihany koa tena kolosaina tena ara-kolosaina ity no agnisan'ny lehibe koa ity ny fihavanana sy ny fifanazana ny kolosaina ny fihavanana de tafidy samy lera zaina teony hoe eo ny mahakolosaina azy fa zany fihavanana zany tena tafidy saminy agnatiny tao soatoavina songaina avy ao agnatin'ny kolosaina ka zavatra lolohoaina zavatra saripady ny fady raiky ny fihavanana anankiray io de zavatra tena sarobidy amin'ny mahamalagasy nefa de mba zareo raha le fanoharana raiky teo ihany firifiry moa mpenakavy voatery misarabazana noho ny zavatra sy de manao akory ary efa sy de mandala ny olo asasony ny olo le raha mampiavana amin'ny malagasy efa sy de hitanao hoe zavatra fana lehibe amin'ny malagasy ve zany fa saika zavatra hafa ny tena mampifamatotra amin'ny fihavanana ny fifanazana vanamba tena misy ve zany tena kolosaina tena mahamalagasy laiky hitaro any malagasy fadivadina io le hoe avadibady ho ipito ny lela vo mitarona sao dia tena miendrika sy fanazana no alefi ny vavanao na izy de hitanao sara rehefa mikabary ny malagasy atao eny kazaby ny olo rehetra na ny ray aman-dreny na ny zoky na ny vehivavy ny iotra reo ro ninoana reo kibo ny fognosa ny zandry eny kaza eny mboninasa aby zay vo hitondra fitendritra tena kolosaina mahamalagasy zany atao hoe mifanaza izany ny fihavanana ny fifanazana kolosaina malagasy io ny fifamangiana de raha be de be mo tsy fantasy misy mpiavana samba mifankahita koa asa na voka sy lelanela tany sy ny fahasarotam-piainana efa sy every nefa de zay mahavangivangy tiakavana mifagnato sy famato samy malagasy mitahiry mikolokolo ny fifankatiavana ny fifamangiana ny tagnosako any reto haveriko mako rehefa aveo satria misy am'le tena handriano ahoana moa ny tena kolosaina amin'ny mahakristianina asika ny firaisakina zay mitamba zavato zay misaraka fasika hatraminao omby raiky aza zakan'olo zaka bataina velogno misy omby madisa zaka bataina velogno rehefa ao ny firaisakina tsy misy raha savita mahita asika misy zavatra maro mahampitolagaga natao tamin'ny tagnany firaisakina nao zany fifanapiana ny fifankatiavana efa ndrazako naverimberiko teo zany rehetrarehetra zany dia kolosaina malagasy mikolo ny mahizy azy ny malagasy avokoa dia averimbery efa ndrazaiko ty satria ao agnatin'ny manao kilasy azy sika zao ny fomba fitenina ny gasa na fiteny moa haiteny ny fomba fiteny io koa de tena kolosaina malagasy ny kiabary fa ny kiabary am'izao sika de mahita fianarana amin'ny kiabary maro de mindraindray mampimehy hiany reo satria zao le novokonazy io mampimehy ny kiabary zany tsy mba misaraka amin'ny atao hoe kolosaina sy tao fandrina sy ny kiabary loasa ho mahakabary azy fosiny no tena kolosaina fa ny fo mandefo azy ny loharano ipoirana io kabary io agny ny tena mahafeny mahakolosaina azy fa raha zay de sahala amikopasona magneny fosiny io rehefa sy mifototsy am'izay de ny maro am'izao de mianasa kabary de mahay io lefa miala tateto miditra teto sisa fa le tena fahendrena ao agnatiny ndray mandeha aho nagnatrika mariage misy sitadesira zay koa tahiana taeva mba magnatrika mariage mandehandeha ihany asindraiky fa mba siana avasika avety fianarasoa ihany fa mety sateto de ndray mandeha misy pikabary ao agnatina mariage hanasany olo isakafo izy de zao ny teny le pikabary ny teny malagasy mo izy milaza fa aleo miandro fatin-drafosaka toy zay miandro hany masaka mariage notreny mpivady eo mipira fon'ny rafozany reo olo roa reo mifagnatrika eo
de nefa io no fomba fitenenana hainy satria natao sy anjery fa tsy misy fahendrena mitarika azy avy agnaty sy fiteny zany eo ve mariage ataon'olo rafozagna roa eo maty rafozagna roa resana eo ka sy fiteny zany salasalaina fatarina sara voavinavina sara no ina ro teneny koa teto avadibadika ipito ny lela zay vao miteny ka ny kabary tena fahendrena ro ambadika an'io io teny rehetrarehetra amin'ny kabary misy fahendrena laligny zay ampitainy io ny ohabolana fa sy mba mahay ohabolana aloha sakoa ny zaza malagasy fa ina ny tena mitondra azy sisa fa ny ohabolana tena mirakitra kolosaina io ohatra zao asa moa na fitena aminazy misy olo mpampianasa anankiray koa manao zavatra mampime de sy mahay ohabolana izy ny akamaroany olo ankehitriny de tokony iveregnana mako satria mitaiza le mikoro ohatra izy misy ana mpampianasa magnadigny mpianatra hoe ambatoy izy zao ohabolana zao tragno bongo misy ronono de ina tokony hotony de namalo io de zazakely anankiray teo tragno bongo misy ronono ka de zay avy ao misotro de to lohan'olo ta isotro ronono fa tsy zay mihitsy le tian'ny ohabolana aloha zay fa tragno bongo misy ronono sarotsy atao malahelo misy hevitsy ampitainy de takazay koa mahakasiky any amin'ny firaisakina tragno sy misy avarazy hoy le misy ihany magnotany de tokony hotony zay tsy mahaleky ialofana sa mahavita tegna gnao fa io ny tragno asimy io ny tragno avaraza zay sa mahalegna ialofana fa ny haino tragno asimy sy avaraza ny ray tafibosaka ny ray tafitolo tena sy misy itsony lay tena kolosaina malagasy raketiny regny ohabolana regny ny fahendrena laligny zay fognosiny regny ka ampitaina amin'ny mahamalagasy asika sy de hita zao ny agnisan'izay kolosaina tena kolosaina koa ny kanto ao amin'ny kanto de misy ny hira misy ny dihy misy ny zava-magneno io moa famatotsy amin'ny atao ke ao ny hira ao ny dihy ao ny zava-magneno ohatra zao raha ty fianarasoa ty sika agnisan'ny nalaza tatya ny atao hoe isa sy ny atao hoe horiza ny isa sy ny horiza de tena hira sy hira horiza zay moa izy ka rehefa tonga ny fifoazana zay vorosako raha avy eo de agnisan'ny nampiasaina reo ny fameno de nisy ny atao hira zafindraogno ao anatin'ny zafindraogno iny mpagnadihady dia sady misy isa ao misy horiza ao dia fa rehefa tonga ny filazanjara de agnisan'ny nampiasaina zany ny zava-magneno io agnisan'ny asiasika resaka ihany fa misy ny kabesy ny kabosy misy ny zezy misy ny aponga misy ny kiaradeby misy ny kisatraika misy ny maro reo karazana zava-magneno nampiasaina tam'izay mamolavola ny maholona ny olona ihany reo sisa ao koa ny fety amandagnonana ao ny famorana ny fisahampifana ny fidirana andragno sy ny sisa ny lagnonana reo zany de mifamatotsy amin'ny atao kolosaina aby de araka le voalazako tareo raha samba hoe efa tira tagnisaina fa mitagnisan'reo satria reo zavatra saika resahako reo zany fatahorana an'Andriamanitra ny fady ny fihavana ny fanazana ny famangiana ny firaisakina ny fifanampiana ny fifakatiavana ny fitafy ny fomba fiteny kabary sy ny ohabolana sy ny sisa ny kanto ny hira sy ny tahaka an'izay ny fety amandagnona maro samihafa reo zany de zavatra tena iaigny asika andavanandro de ny tena tiana havohitreto de ny hoe ahoana ny kristianina am'reo ahoana ny plasy ny kristianina manoloana an'reo ataotsika hoe kolosaina tena malagasy reo de fandrasantsika teo moa ny amin'ny kolosaina ara-pivavahana de samy manana zay fivavahana fa zay tena tsindriako eto nandraisiko ohatra teto ny fivavahana amin'ny razana zay saika mahavoany akamaro tsy mahavoa moa zany fa iaigny malagasy maro de raha zay no resansika sosotra ny atao hoe kolosaina de ny atao hoe kristianina tahaka an'izao ny resana azy mba hampifandraisana azy am'zay rehefa avy eo ny atao kristianina de mazava ho azy moa olona olona mifanapakagnarana amin'ny Kristy satria Kristy de miao niany tamin'ny raha rasoratra masiny tantaran'ny fiangonana moa tagny am'izany hoe taogna 370 tagny am'izany toerana tao Antiokia zany niboahany agnarana hoe kristianina voalohany
ny antony efa miha maromaro ny foto-kevitsana rahano de le mpanaradian'i Jesosy mpanaraka ny foto-kevitra fampianaran'ny Kristy io no atao hoe kristianina. Misy milaza zao karazana anarana fagnesoana hiany io tamin'izay fotoana zay kanefa de io no tena zao tsy de hita be loasa ao anaty soatra masina misy hiany ao fa tsy de hita be loasa. Ary raha Jesosy aza no resahana, Jesosy tsy dia nanao mandehanaka ataovy kristianina ny olo sady hita loasa amin'ny tambavan'i Jesosy io fa raha ny Mateo 20:20 zay nagnirahan'i Jesosy de ataovy mpianatra ny firenena rehetra, ataovy tonga mpianatra. Io moko ny hevitra io, mandehana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra, ny dikan'izany ataovy tonga mpianatro ny firenena rehetra. Ka ny hoe mpianatra amin'izay fotoana zay olo resy lasa tongo samatagnana amin'ny mpampianany de sizy zany fa Jesosy. Ka raha sika kristianina zany io misy raha mahagaga tahaka an'izao, misy raha mila zaresika sanao ty moko tiako agnavana azy tsara. Ny kristianina ndraindray de lasa agnarana mpanaraka foto-kevitra satria raha miresaka an'ireo kolosainareo zao sika de misy olo sa magnaiky mihitsy le ataonao sa kristianina miady aminy fa tena kristianina miheveran'ny tegnany. Kanefa izy tena kristianina io de ndraindray izy vana sady mivavaka amin'ny razana vana miravaka ody vana tena vana olo makahala olo mpanao sindry hazo legnany madinika kanefa izy de tena kristianina. Sy mba zany nefa raha ny Mateo 5:20 raha adikasika hoe lay tian'i Jesosy olazaina hoe mpianatra no tondroana hoe kristianina de zavatra roa ny mahatateraka an'izany. Voalohany ny batisa ho minaray zanakary fanahy masina zay Andriamanitra miteraka ny olo, Andriamanitra mandray ny olo ho ao aminy. Jesosy Andriamanitra mandray ny olo ho Jesosy mandray ny olo ho ao aminy hanagna firaisam-piainana aminy ao am' Jesosy idirany olo agnatin'ny fanjakan'Andriamanitra. De ny tony sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandiakonao rehefa tonga ao fanjakan'Andriamanitra ny olo tonga ao am' Jesosy sy baranahany sy ho kanakana mandroka isy manasa aloha samy anao saipatana fa misy zay ampianarin' Jesosy iainana ary ny fototry zany de ny finoana fibebahana ny fitiavana. Io ny fototry zay ampianarin' Jesosy hiainanao. Ka raha miresaka an'ty hoe kristianina ty zany de misy heviny malalaka hiany io amin'ny iainasika azy, amin'ny iainasika kristianina azy. Fa re lazaiko teo maro ny olona na misy ny olo zay mitono tena ho kristianina sy magnaiky misy fa miady aminy raha anao milaza zao izy tsy kristianina kanefa de zany sy misy mba mahazanak'Andriamanitra azy na ny fiainana na ny sina fa miaigna ao agnatin'ireo zavatra maro. Ka raha le kristianina amin'ny ankapobeny le atao kristianina misy manao azy kristianina sotra moa le sotra eto nefa sy sotra araky ny eritreretintsika azy fa tena maika le sarotsy. Raha le olo mieritreritra hoe kristianina sotra de io kolosaina rehetra io haniny vitolo am'izao agny aby io. Sady mivavaka amin'ny razana izy, sady mino ny tody izy, sady mivavaka sady mandeha mamonjy piskidy izy, sady miravaka ody izy no mandray fanasany tompo misotro toaka mamonjy azo fampirera ndraindray mpiandro koa. Raha izay zany izy dia vita ny resaka hoe ny kristianina manoloana ny foan'ny kolosaina. Raha le kristianina miheviny voalohany le kristianina arakeviny de zay ro izy ary maro ny olona mihevy tena ho kristianina dia miaigna mikirepoka ambolony fotsiny an'ireo kolosaina ireo. Fa ilay tondroana eto hoe kristianina raha azoko sara zay tena tian'ny mpandahatra ho lazaina de zao ilay mira lay mihevitsy amin'ilay lazain'i Jesosy hoe ataovy mpianatra. Ka am'izay fotoana zay izy dia teo amin'ny batisa olona efa nalaina tao am'izao tontolo zao ka nafindra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Olona efa niala tagny amin'ny maizina tonga ao amin'ny mazava. Olona efa nasangan'Andriamanitra tamin'ny maty ka olona efa velona ary miaigna am'izany fahavelomana zany. Io le tondroana am'le hoe kristianina ary olo miaigna zay ampianarany Jesosy hoe mitandrina zay nampianarin' Jesosy. De ty misy resako kely mialohan'ny mba azahoantsika anazy tsara. Dada Raisoa Lambo aneka kristianina talohany nampianatry ny tompo azy no tokony ho tadiditsika malagasy. Dada Raisoa Lambo kristianina izy talohany mampianatry ny tompo azy. Ino le hoe kristianina? Dada Raisoa Lambo olona lama lela, olona lama vava, olona hainy kabary dia agnisan'ny nagnalany missionnaire azy tamin'izay ataony mpitondra fiangonana ataony katekista. Fa Raisoa Lambo sady katekista miakatra ambony pilipitra mitoren'i Jesosy ny sisa fa ny sikidy sa velany fanompoana razana samiegnina ny zavatra maro samy tsy misy avelana reo ataony aby. Zay le kolosaina mifono fivavahana. Fa Raisoa Lambo koa dia olona tia fihavanana. Raisoa Lambo koa dia olona hainy kabary araky ny voalazako teo. Raisoa Lambo dia olona tia firaisakina sy ny sisa.
zany hoe rainy soalamy fony izy mbola kristianina sotra ampiasaiko le volana sotra araky nagnavako azy teo dia niaigny akapobeny tao agnatin'izany kolosaina zany ny lomano sisy fepetra dia nihinakina nanao zy rehetra azy natao tao agnatin'izany kolosaina zany fa izao rehefa nahitany mazava io le fomba nisehoan'i Jesosy na endrika nisehoan'i Jesosy tsy de fiteny zay dogmatika fa ampiasaiko hagnasavako an'ity resaka ity ny endrika nahitany reny soalambo an'i Jesosy tao ambato reny soatanana dia nahita mazava izy nahita mazava lehibe ary io Jesosy moa fahazavany zao tontolo zao izy no mazavany zao tontolo zao io fahazavana io koa niseho tamin'ny Paoly tao andalagna tagny Damaskosy rehefa tonga ny mazava tsy mazava no hitany reny soalambo ihany fa mazava nagnazava ny fiainany manontolo ary rehefa nagnazava ny fiainany manontolo zany dia nandio ny fiainany nandio ny maha kristianina azy ka tam'izay raha tamin'ny sivy jona 570 raha niarany vavaka tao ambato reny ozy zareo dia io ro agnisan'ny zavatra nitragno nilasahan'ny fanahy masina agnisan'ny zavatra voalohany nataony zareo tamin'izay moa sika dia hitondra ny agnarana hoe mpianatry ny tompo io mpianatra io le matotoko fahavalo amby roapolo zany hoe olo resilasa olo efanafindran' Jesosy hiala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana olo efa nalany tamin'ny maizina ho amin'ny mazava nahita maso atao mazava ka maholo ny mazava azy dia sy miaigny amin'ny raparapa ao agnatin'ny aizina isony fa miaigny amin'ny fahazavana lehibe io ny kristianina tianao rasanaka ho rasahana tony eto ny kristianina tena miaigny ao agnatin'ny fahazavana dia hitasika tsara fa tamin'io tena misy fagnekena fito nataony reny soalambo tamin'izany sy mety tsy tadidiko amin'ny filaharana fa agnisan'ny tadidiko tamin'izany ny amin'ny hoe zanaky ny fifoazana dia hianasa mamaky teny sy manorasa mba hiaigny tsara ny tenin'Andriamanitra satria Andriamanitra no mpivavahana ny tenin'Andriamanitra no hainy hoe miova tanteraka mihitsy ny fivavahana sy agny am'izay raha sy agny am'izay sikiditsy ny sisa sony fa ao mifamitodika amin'Andriamanitra satria zay ny mazava ny fahazavana ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny fagneka ry zareo tamin'izay fa sika dia anao ndraiky misy ty hamboarina ny hety volony lilahy fa tamin'izay moa ny hety volony lilahy izy braune be dia mety misy kifanafanafody misitrika ny apela takan'izay koa dia misy kifanafanafody misitrika fa hety volo tsara iny le fitafiny hoe fitafy zay mahamendrika ny mahakristian mahazanak'Andriamanitra sy rehefa maty mety fandingategna lazako anazy rehefa maty dia saholo fosana fa vavaka tenin'Andriamanitra reo le kolosaina kanefa tamin'ny vanasa kristianina izy dia tena minoanao misy hoferiny agnambondrombe sy ny sisy lofosa kolosaina ny fandevenana matao aby ny fomba rehetrarehetra mba ho tonga razagna ho afaka hita fa rehefa tonga ny mazava sy zany miova tanteraka misy hira tenin'Andriamanitra fitafiana madio ro anaovany maty dia aleviny toroteny ro atao takan'izany koa ny fifagnekena fa sika dia hiasa sy misy tany avela ho lava volona dia rain'izay azy mba hisy hanina ho asika ary mba hisy homena hoany mahandra mba kolosaina ny fifagnapiana zany ary tao le vokatr'izay le nisy niasa piraisana sy ny sisy fa maty samy firaisaka iny fa ataoko ndray nyteny izy rehefa avy eo ina moa zany ro hiaigny anazy dia agnisan'ny fagnarahany koa raha sy diso ny fitadidiko ny amin'ny hoe rehefa maty sy ferina iana ferina efa dia aleviny am'izay hafa te zany hoe misy raha niova tanteraka na le kolosaina ara-pivavahana na le kolosaina ara-pitondratena dia niova ka zao ny fomba zay fomba ilazako azy eto rehefa tena kristianina ny olo dia zao no diovy ny filazantsara ny kolosaina io no tiako atotra hampianara azy no diovy ny filazantsara ny kolosaina ka zy maloto azy dovina dia efa mipetraka raha teo ahoana moa ro hagnadiovana famadihana io ny tsy mampisan'izany hoe famadihana kristianina zany sy misy an'izany io sy mampisy an'izany hoe ino misy tiana fanaforandamba kristianina sy misy an'izany fa ny kolosaina rehetra mifono fivavahana amin'ny fanompoasampy dia io dia ny fagnadiovany azy agny tanteraky fanivavaka dia ao amin'Andriamanitra zanakary fanahy masina ny tenin'Andriamanitra ny fiaina fa reo kolosaina malagasy reo dia ny dioviny zareo sika tsara dia zavatra mampitola gaga tamin'ny asan'ny fanahy sy nariana ireo fa ny dioviny filazantsara ohatra ny fitafy raha io no lazaiko voalohany le fitafy maneho fady dia reo moa zany misy fetrany ihany
amin'ny maha-olombelona na dia ohatra zay kolosaina ny tao sara zay dia misy fetrany ihany misy ihany le ohatra laky ny fihavanana zao tao hoe sara soatoavina fa na misy ihany no ny havako raha misy pasa na dia sara ny fihavanana fa na misy clemany ihany raha faty aho matesa rahavana raha meta maty rahavana matesa ragnomby faty ny agnomby ny vilany be handrahoana azy madio misy fetrany tahaka an'izay fa rehefa nidiovo ny filazan-tsara io dia ny fitiavana no tany an'riana io no agnatin'ny satria ny olo ny ala tamin'ny famezina ho mazava ny fiainanao agnatin'ny fahazavana ny fiainanao agnatin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fitiavana io no mameno azy ka izay voambolana zay zany na dia lava aza ny zavatra resahana eto asa hadigny ty zavatra resahako ty ny kolosaina malagasy amin'ny maha-kolosaina azy dia ny diovo ny filazan-tsara ka ny maloto zay tsy hay sasana dia navela ary ny lotoloto rehetra egny amin'ny kolosaina efa mba nisy tara-pahazavana kely dia ny diovo ny filazan-tsara ohatra ho isika ny fihavanana tena kolosaina malagasy fa ny filazan-tsara mandio an'io sara ka mla zao ray tapony olo rehetra ary zany no izy ny kristianina rehetra dia tapo raika satria samy zanak'Andriamanitra samy miaso an'Andriamanitra ho ray sy miaso an'Andriamanitra ho ray samy miaso ho zandriny Jesosy samy masy aro tapo raika amin'ny Jesosy aby satria prailova amin'ny Kristy io ny Romanina 9:9 fa ahoana ny fiainantsika an'izany ny malagasy ny kristianina luterana kristianina zay tena pianatsy ny tompo ve masiary fa tapo raiky izy sy ny kristianina namana fa maro kristianina ny famindram-pamindram-pingana mifagnisy rasy kanefa tena tapo raiky kibo raiky amin'ny fognosana samy zanak'Andriamanitra samy naterak'Andriamanitra teo amin'ny batisa ilay fihavanana sy dia tanteraka teo zany rehefa tonga kristianina sika tena akohonan'Andriamanitra misy tena konana ray io le agnisan'ny hafatra nampitainy tenin'Andriamanitra tamin'ny lahady fahadimy alohan'ny manaraka ny Pasika teo sika mangataka amin'Andriamanitra sady ny vavaka sady ny hataka sady ny filazanao ity le lazany sy mangata amin'ny anarako fa kosa ny filazanany hoe ny anarany no miatoka ny fangatasika dia agnisan'ny zava-dehibe koa hoe ny tena miatoka ny fiainasika amin'Andriamanitra dia ny mahakohonan'Andriamanitra sika ny finoa sika an'izany fa akohonan'Andriamanitra tiahy Andriamanitra tianao Andriamanitra tianareo ny ray hoy Jesosy araka ny nampianarantsika zava-dehibe ny aigna asika amin'izany ny faharoa ny firaisan-kina io siana resaka io dia tena ny aignany fifoazana ara-baky-teny tamin'ny atao asa piraisana tena lay firaisan-kina no hery vady asa piraisana mba magnontania masika fa nampitola gaga ny zava-bitany zanaky ny fifoazana tamin'izany tena ara-baky-teny le hoe aza misy tany avela hisy ho lava volona dia rain'izay azy samy nanana ny hoanitry nanana hagnomezana olona ny olona tamin'izay raha manahirana ny atao fifoazana ary dia raisinreto manahirana ny atao mpianatry ny tompo manahirana ny kristianina raha misy olo mila vonjy aminy ka sy manan-katolosa izy zany hoe sy ny anao rery manahirana anao fa manahirana anao koa ny sahanana omena firaisan-kina ny mifagnampy ny fifanazana dia hitasika ny didin'Andriamanitra fagnazana ny tenin'Andriamanitra fagnazana ny agnaran'Andriamanitra fahatokian'Andriamanitra didy voalohany mbosika olombelona fagnazana ray aman-dreny mbiay zareo kolosaina malagasy diovy ny filazan-tsara reo fagnazana ray aman-dreny zany didy voalohany zany amintsika olombelona isy olo anankiray na nytaniana roa moa zany fa tsy dediko tsara le olo ina izy ry tena mahela velogna anao zay ihany ny valiteniny magnaza ray aman-dreny ina ry mahela velogna anao zay ihany ny valiteniny magnaza ray aman-dreny mbola mipetraka ave zany kolosaina matanjaka zany amitsika zany fagnazana ray aman-dreny zany fa namiaignany zany ve ampianariny tenin'Andriamanitra zany ny fifagnapiana dia sahala amin'ny kanakakoha mahazo rembo ny kristianina dia samy mihinana ny hitany fifagnapiana didy vaovao anie zany sa miasa ho antegnanao rery fa miasa mba ho ny hafa koa tahaka ny tiavany rainao ifakatiavany olo kolosaina kristianina tena foto zavatra amin'ny fiainana zany atao hoe fifakatiavana zany dia eto amin'ny ty misy resaka le fety sy ny fahafoizana igny zany lefa tena ny mahagaga kely raha vo nano tamin'ny fotoana nampoany razana ny olo nao fa madiana irery lahy mono omby fa ny mahagaga rehefa tonga kristianina olo fiangonana raika mitadio amby raika sarosarotsany ahitana azy sa normal tany io fa raha tena fantatsinao tena ititoro Andriamanitra ivavahako ato ary manompo dia mihoasa lavitra ho tokony amin'ny tokony ho nanompoana fony nanompo razana ny anompoana rehefa manompo an'Andriamanitra
tokony mosalavitra zany ary zany niainy any fifoazana ny tantarany fiangonana dia milaza fa ny fifoazana efa nitarika ny fiangonana loterana hazaka tena ary efa nagnome vola efa nagnarama vazaha tamin'ny andro natapaka ny volan'ny vazaha satria nahoana tena iainana ny mampianasy ny tompo fa samiaigna fotsiny amin'le hoe kristianina sadasada fa tena mpianasy ny tompo ary dia niaina tamin'izay fahafoizana zay rehetra zay ny fitafy dia miala siny ho somary manao repère amin'ny sotanana fa mety ataontsika io moa ny voalohany fa tsy dia ny mahasotanana fa io ny fifoazana voalohany zay mitarika ny fifoazana rehetra teto Madagasikara io no antony andraisako azy ny fitafiana dia novana fosy ina moa ny dikanoa fosy sy dia le loko soasoa ny loko ao ihany fa ny fosy dia sady milaza fahadiovana no milaza fahamasinana io ny dikany fitafiana ka ny kolosay pitafiany olo ny fo sy miala amin'io famaritana madio sady masina dia anjara sika ny maminavena ny fomba fitafy sy ny sisa mba fitafy masina ve ty fitafy ty mba fitafy madio ve ty fitafy ty fa io ny kolosaina kristianina zay nidiovo ny filazantsara io moa dia ara-baky teny misy zareo sika sara le fifanzao tanàna fa miala sika raha somary milaza foko anankiray rainy solam moa mitantara besileo izy ny besileo le mitafy lamba fa ny lamba ny besileo dia ndraindray maramara ndraindray samy manana ny sorany maro samihafa fa rehefa tonga ny filazantsara dia ara-baky teny mihitsy niala daholo reo maramara tamin'ny soransareo fa nivadika lamba fosy ny fesatroka dia arakaraky ny zavamisy rehefa misaola dia fa hena maity ny satroky ny olo hilazana fahoriana sy ny sisa fa ny satroky ny fifoazana fatorana fosy hilazana ny fahamasinana hilazana ny fahadiovana hilazana fifaliana hilazana fiadanana ao anatin'izay fitafiana ka io no endrika asehon'ny fitafiana ny fitafiana rehetra sy maneho fahadiovana sy fahamasinana sy fitafiana kristiana zany na manao ahoana na manao ahoana io fepetrana ary olo atao lazay ny apokalipsiany izy reo mitafy akanjo mitafy lamba fosy reo ray nandana nandio ny fitafiany tamin'ny rano zanak'ondry fitafiana madio nidioviny rano Jesosy nidioviny filazantsara ka dia mba jerejireo ihany ny fomba fitafysika fa mahabe resaka ndraindray azy dia misy fiangonana manao hoe hosaforana lamba ho any igny ampanam-pisanganana egny ny vehivavy kristianina sasany ho tafiana tokiza igny ampandehanana egny ny lehilahy kristianina sasany raha tena ao le foa ny filazantsara no mandio an'izany rehetrarehetra izany ny fahaizana ny fomba fiteny ao ny kabary sasagny dia fa lazaiko teo io kabary io zao dia azadignysika na io soratra masina io rehefa tena vahavahana dia fomba fiteny tamin'izay no nitenenana tamin'ny olona tamin'izay fa io sa dia misy manao any olo so raha misy olo zany miteny da ataosika io mpitoroteny ka mitoroteny amin'ny fomba hazahoan'ny olo azy sy mifanipaka filazantsara zany ny somary fahavoazana nahazo asika moako rehefa tonga ny missionnaire na ny fomba fiteny namboarina na everina ho teny sy azo ampitana filazantsara ny fomba fitenysika malagasy fa milaza amintsika fa raha voatazona ny fahaizany mpikabary malagasy ny kabary ka ampitany filazantsara za milaza amintsika fa mahomby io amin'ny mahafitaovana azy fa sy niteny moa ny tenin'Andriamanitra moa dia ny fanahy miasa aminy fa mahafitaovana azy amin'ny mahamikolo azy mahomby io dia manentana sika mpitoroteny hianasany ndraindray moa misy ihany mety asa moa nadila saloha sangamba safatako na manao korosa fa ndraindray misy olo alay-panahy ihany manao hoe sy mety ny fomba fitoroteny magnana sy gnana ndraindray mampimay olo sisa mba so fandinihana lalindalina ihany fa mety raha mba morana nyraisan'ny olo ny jiosy ny tenenan'i Jesosy tamin'izay io fomba hitenenany azy ary na ny fanorasa ny soatra masina azy dia milazany io sy mitovy ny fomba mifilazany Matio Marika Lioka sy zao na dia zavatra anankiray azy ny telo lazainy mba aleoko avenako zao na dia tantara anankiray ny tantarain'ny Matio Marika Lioka fa sy mitovy ny fomba fitantarany azy anisan'ny keny reny ny olo hitenenana ina ro azon-draranina rehefa miteny ina zavatra azon-draranina rehefa izy no hitenenana ka io agnisan'ny zava-dehibe fampitana filantsara ahany dia manentana harena ny fomba fiteny harena ny fitenenana harena ny kabary harena ny oabolana harena ny haiteny tenany sy mba fahotana zany fa anisan'ny kolosaina mahamalagasy asika tokony ho dioviny filazantsara ohatra zao misy fomba fiteny anankiray ty hoe nanarina samihaino izy nanarina samihaino agnao ny olo maty sesetra fa agnao maty sisitra
nanarina sanihaino ny olo maty sesetra fa anao maty sisitra zao no tenao lazaina amin'io zao no tenao lazaina amin'io raha nanarina zany anao ka sanitaina dia ny olo ny sesetra hoe de zao tokoa raha fa anao sisitra satria ny teny dia la misy fomba ilazana anazy tahaka an'izany koa ny filazana no ny teny iny sahala mihady vory ka leh laliny alosa mamandrika ny tompony fa leh marivo loasa voany hahaniky ny fahavalo de ilazana amin'ny olo ny hevitra moa zafady ny hevitra ka ny hevitra moa ro mivoaka ao amin'ny teny ny hevitra tahaka ny hady vory leh laliny alosa mamino sy ty magnina ny tompony anazy so mamely ny tompony fa leh marivo loasa aniky ny fahavalo de mampandinika io asa dia laliny hevitra loasa fa gnao hiany ro hoan'ny olo le halaliny alosa ny hevitra zao kanefa aza atao marivo loasa koa fomba fiteny zany fampitana hafa zany sy ny zavatra maro samihafa tahaka an'izany ilaina io ary atahorana ho very kanefa harena zany kolosaina amin'ny fomba fitenany dia manentana asika aho indrindra asika mpitoroteny fa io agnisan'ny nampiavaka ny rainy soalambo sy mba nariany maholo mahay mikabary azy fa nampiasainy tamin'ny toroteny sy mba nisy nariany reo kolosaina reo rehefa nidiovy ny filazantsara fa nampiasainy ary dia niaina niarak'izay ny faraparany dia nyresaka kanto ny hira sy ny mozika ity misy zavatra mampierisaerisa laliny anahy ma rehefa mandinika ty hira sy mozika ity zao ny fahazahoako anazy ny hira sy ny mozika misy zavatra tonga ao aminao ao mitondra zavatra ao amin'ny olo ao izy io zay ny fahazahoako anazy de rehefa mitondra zavatra ao amin'ny olo io hira sy mozika io ka mipetraka amin'ny olo ao de rehefa heniny am'izay le zavatra dia mifoho am'izay ny raha ao agnatiny ohatra misy horiza anakiray zao ty amin'ny farsa fianarasao ty horiza ty horiza ty magnanasa ny olo mba sy hanao sinisinina ray aman-dreny misy zany tantaran-drazana paniry horiza io lendrikendriny mpanao zezy moa tena manao anazy te mbalaza razana paniry tataka zay le feon'le horiza fa ny tantara amin'ny horiza io vehivavy anakiray sasy vavavy tokany reny ray aman-dreny nampianarina nandaniana mondro kely nandaniana vola makarena de lasa sage femme tamin'ny andro vana tam'izay rehefa lasa sage femme ny asa tagnatananarivo dia mba hamangy agny ny ray aman-dreny zay malotoloto ahtaty ambany vosa fa nilazany ny olo magnodidiny azy io samba ray aman-dreny koa fa parakandro ny babanay mpiasa anay io vetivety eo nivadika ny raharaha nanjary maty razana-paniry sa nisy olona de ataon'le mpihira ny takasa ary mba nitomagny ny bisika ary mba nilamaherina agnainga sy ny sisy hilazanany hoe ny fanaovany sinisinina didy fahefatra ny zany manazany rainao sy ny reninao mba hahita soa sy maro andro amboniny tany ka fampitana hafa samatanjaka ny hira efa voarainao am'izay zany hafa sy ny horiza iny vo mandeha ny razana-paniry mihesika misy ny fonao zay le anatra zay le raha ao agnatiny ka misy zava-dehibe izy io na ny hira na ny mozika na ny dihy miaraka aminy de zavatra tena samy lehibe ny mozika moa dia sahala moa haingo fagnamasa fagnisiana agna an'ilay hira na io hira ina na io hira ina ny dihy ndray de zao no fomba filazan'ty mpandinika anakiray ty ny malagasy ny dihy tena malagasy izy ny dihy tena malagasy de voalohany aloha sy misaraka amin'ny lamba zay ny dihy ny malagasy any rehefa tena handihy de mandray lamba asa misy oabolagna anakiray hoe manao kory hoe ko andesa voatoradamba zany hoe rehefa misy lagnonana zany de misy olo tianao handeha miaraka aminao ka rasirasy ny lambany de torahana lamba sarasara izy de misangana miaraka aminde aminao kanefa diso faly loasa zany ny olo de leksa misy mpanoradamba de misangana igny leo sady diziko sara le mialoha magnina ko mandesa voatoradamba ny tianao zay na de sy misaraka amin'ny lamba fa mba zareo de ny olo akehitriny te hagnara lamba tena te hagnala ny lamba fa ny tena dihy malagasy ara-kolosaina de miaraka amin'ny lamba ny dihy ihany koa de zao ty tena misy raha tiako sana moko rehefa avy eo ty tena pierisiretan tsika sara le nilazaiko teo rehefa avy agnatin'ny olo agny le hira le sy ny hafasy de ny ray am'izay am'izay fa reny am'izay le hira sy mozika de igny am'izay le manetana ny hafaliany de zareo sara ty zavatra zaiko ty na de ao am-piangonana azy ao agnatin'ny fotoam-pivavahana lefa sendra ny hira tena renao igny mahafinaritra de mihesika ny tongosao sy ny tagnanao fa ny vatagna sisa sa mihesika dihy io ny le mitohy arindra rehefa avy eo mihesika ary io le tena dihy malagasy
de tagnana de soroka ny tongotra aminao kodo de mety misy fahaizana hafa koa aza miaraka aminazy any tena fakingany misy an'izany atao hoe misinja misy fomba fiteny malagasy ny misinjaka vita ihany fa ny dada ry tena sa hita koa le dada tena karazan-deha mila teknika mila fahaizana amin'ny fanaovana azy ka ny tena lazaina de hoe ilay zavatra hoe fahoapo fa voarainao zany rehefa inaizy fa manaisa farainao ndray de mihesika am'izay anao de lasa mihesiky ny hafaliana ny tagnanao laiky ny avy tomponay io de aviaseovato de mihesika ny tagnana sy ny mihesika hatramin'ny loha sy ny sisa zany olo igny no mandeha kelikely de igny nery lasa de le zavatra ao apo mihesika igny mahatonga ny de igny sy tatiny olo ka mahatonga azy hisangana leky samby misy mpanoraka lamba satria faly izy de misangana izy manao an'ilay dihy miaraka am'izay zao no tena resana ny hira sy ny mozika de zavatra tena agnatin'ny kolosaisika mitay io zany mikitika ny fony olo misy ary io no atony sy namelan'ny fifoazana fa ny tanany fifoazana tao zafiny rong raha nyrasirasaka ny tany soatana satria ao agnatin'ny zafiny rong zay sy afa fa isa sy horiza miaraka mapita filazantsara agnapony olo any mihitsy satria zavatra tena mifagnaraka am'izay zavatra ka aza siny soniavinareo fa kolosainareo andioviny filazantsara ny horiza moa de isan'ny tena zay ny zavindraoka zafady de mapita hafasa apita filazantsara ao agnatin'ny fony olo ka ampiasainy ny mozika ndray itiny somary manahirany kely any mierisesany hoe nahoana re leto mozika reto zava-magnendritsika malagasy reto ry savy ampiangonana samba atao bona ampiangonana ny aponga ny kiasody sy ny sisa ny tena marina ny vatagna ny ry manahirana asika fa ny feony afavy ao le raha hovakina io sentetana io orga sentetana zareo avoaho aby ny raha fa tonga anao ato ampiangonana efa tonga ny ao aby ny aponga efa tonga ny ao ny sifflet efa tonga ny ao ny kiasody efa tonga ny ao aby de izay koa le mahagaga rehefa atao kiasody de sa de mety amitsika fa rehefa natao flute izy de tsy mampanina asika koa misioka azy ampiangonana ka aza de maelohana losa re tompoko ny zava-magneno sika ina zao de mba de heloko avitany aponga no sa afaka miditsagna ampiangonana izy raha hihirana hiramasa ina ro heloko avitany kiasody kanefa ny flute fa tonga agny ina ro heloko avitany sy fa sy azy koa manao akory ka mila dinisika sara reo mila amboarisika ny fosika zao nefa rolagna raha misy ana olo anankiray atao sika hoe mpisoka kiasody sy mpandoboka aponga tamin'ny lagnonana talagnonandraza sy famadiandraza ka ny bebaka afaka miditsana ampiangonana raha ngaha igny ary tolorana fanasany tompo fa nahoana ny aponga ny dobolo no safaka miditsana i afaka miditsana nahoana ny aponga ny dobolo no safaka miditsana ka mila dinisika kely sy ihany satria everina fa mikitika ny ato fanahsika zay azo ny filazantsara ny tiova de anjarasika moa ny mandinidinika an'iny fa itendray zavatra mampierisaerisana nefa ny sy de mba hita tantara loasa mitaratra loasa amy tantara ny fifoazana atao ho mandeha mba mamaky ny tantara ny dadarenso lambo asy mba hitako aloha dadarenso lambo falika nandeha sa mahitsy an'izany io mamaneny lambo mbe ny tantara nefa ny tantara fa mba vovako mamaravelinjanahary tantara koto zany fa io sy lazainy ao ary ray mandray ny fifoazana reo nanapafaliana ka nandeha sy de misy fa ny hira miaraka amin'ny io de tena niagny an'ireo ary de tena nampitany na nehoany an'izany fifaliany zany de eo ngamba ry mila dinisika sarany amin'io de io satria mety mivadika raha hafa moa koa ndraindray raha ohatra moa ka zay moa de valazaiko amitsika mihesikesika ny atongosa ny loha mihesikesika ny tagnana rehefa misy raha mahafalifaly amivoaka ny ao apo faly agnao ino moa zao ro fahotana am'izay ary raha hasaraina koa zay misy olo roa mampitovy aminao misy telo mampitovy fihesika aminao na roapolo mampitovy fihesika aminao maneho ny hafaliana noho ny fitiavan'Andriamanitra ino moa ro de ho fahotana am'izany tena normal zany ary ny testamenta aloha de milaza zany ry Miriam ry moa ty ry Mosesy ry Miriam hoy ny Exodus rehefa tafita ny ranomasina mena nandeha teo amorony ranomasina satria nahoana faly miderin'Andriamanitra fa ny manahirana azy hatao ampiangonana de ty raha nomena lalana atao ndao ary fa de azo atao am'izay ny mandeha ampiangonana tompo satria raha mivoaka ho azy eo de mivoaka aby diny ngaiky sy zao rehetra zao de ny fahamasinan'ny fiangonana sy ny fahamasinan'ny fanompoam-pivavahana ny ray zay zany mizaka izy teo ka sy mety zany izy am'izay fa mila tena voadinika sy voalanjalanja sara dia kabary zato tarona arivo riavana fa ny tena lazaina de zao ny filazantsara zay nahatonga asika ho kristianina ka nahatonga asika ho afaka tamin'ny maizina ho mazava io dia nagnova tanteraka ny fiainasika nahatonga asika ho olom-baovao ka miagny amin'ny atao hoe fiainam-baovao sy afaka amin'ny mahamalagasy asika nefa asika fa io na ny agnaran'ny fiangonana asika fiangonana luterana malagasy ao io
mahamalagasy asika io ka izay mahamalagasy sika zay io koa nataony fifoana nataony filazantsara hita maso zany tamin'ny fifoazy no diovy ny filazantsara ny kolosaina ka dia zay madio tanteraka ao amin'ny tenin'Andriamanitra tanteraka iainy amin'izay ampianarin'i Jesosy tena kolosaina iainana amin'ny maha-kristianina zany fihavanana asa nataon'i Jesosy teo amin'ny fijaliana nampiavana sika tonga konan'Andriamanitra tonga ray tapo rairay asa nampianarina Jesosy vavaka nataon'i Jesosy mba ho ray izy rehetra manana firaisan-kina ampianariny didin'Andriamanitra ny fifagnazana ny didy vaovao ny fifagnapiana sy ny zavatra maro samihafa ny fihinanana omby reo nampianariny aby reo satria nataon'Andriamanitra manjaka amin'ny zava-maniry sy amin'ny zavatra eto ambony tany amin'izay vokatry ny tany isika dia le fandiovan'ny filazantsara le fanadiovana ataon'ny filazantsara io ny tena ho mpanjenisika tsara ka izay madio dia iaigna asika ary dia iaigna anarak'izay mahafinaritra mito misy zobily milahapara kristiana maneho fitiavana kolosaina zany fa efa madio midiovin'ny filazantsara iainanao agnatin'ny didy vaovao dia hoy aho tao rempiantoana sy tanteraka ty zavatra ampianary ty mety maro no mety ho resaka havalinareo dia manainga zay manakolazaina mba hagnampy hampitaina amin'ny zanaky ny fiangonana loteranina fa ny azy zany zavatra tena tiako hampitaina eto dia ny hoe le fiaigna asika amin'ny tena maha-kristiana ialana amin'ny kolosain'ny fahamaizinana igny aloha dia tena ialana zay kolosaina maizina mifony fivavahana sy mifagnaraka amin'ny fivavahana amin'ny Jesosy dia maloto ialana igny ny kolosaina rehetra zay nomen'Andriamanitra mahamalagasy isika ka efa nidiovin'ny filazantsara anoho hasandraza anoho lolohay isika anoho hakarina hampianarina tena hiainana ary tena hiainana tokoa mba hiainasika amin'izay tena hiaigna asika amin'ny maha-kristiana asika fa sy hoe lefa kristiana dia olo mihafiafy olo misitrositry fa tena olo miaigna amin'izany mihira amin'ny fifaliana raha misy de mirindra azy atao amin'ny fotoagna tokony hanaovana anazy atao amin'ny fotoagna hanaovana azy fa ny ao agnatin'ny fanompoam-pihavana kosa aloha aleo hipetraka amin'izay mahamanokana azy zay ny fanompoam-pihavana fa raha misy de mirindra tsara de ny tagnana de ny tongosa de ny loha de feno fahaizana sy teknika maro samihafa haneho hafatra dia tafidy zao agnatin'ny zavatra heverina ho tsy maintsy mitrango sy madio zany amin'ny nandiovan'ny filazantsara azy dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra hatramin'izao koa mandrakizay amen.
kuiza uprokulemiza ananduluza pamibaba kamina mitubutubu kengi fuku maninu kaniza Nasireni sukizani kureu Stea Itaraina kuiza uprokulemiza alanuluza pamibaba kamina itubutubu kengi fuku maninu kaniza Palutareyao na besu na uzao mitunareyao na besu Palutareyao na besu na uzao Saraiku Now is up Simana ni Jesus ta veri tu koti E marabu le peana E margabu me balanda E inura angana now la klu Patita veri abla jam now Jesus Tezoriano mira Saraiku Tezomira Saraiku Now is up Simana ni Jesus ta veri tu koti Gemana bula beyanau, gemana ume balanau, geriluna anana lola kuwa sita bela besana Jesusi. Sailahi, avere semnau Jesusi. Indeso Jesusi bananana, indeso anu kuwazi. Pase mama ima peso semeni Jesusi domeni mimosi. Tasuma batwa semana, taso bakena miyaka. Koma itamyeso tukosi, la miara kami Jesusi. Tapesa usuwa zenu menena, tapesa usuwa tasiyalana. Okele, Orlando, Obela, Senda Sarai Pamina. Tasua vatukosi nimana, yeah. Taso bakena miyaka. Oh my God, me ashwa tukoti, yeah. Tamyana kami Jesusi. Tapesa usuwa zenu menena, tapesa usuwa tasiyalana. Okele, Orlando, Obela, Senda Sarai Pamina. Jesusi fananano, Hindeshandu anukuwazi. Pasema haye mapesa semeni Jesusi domeni mimosi. Tasuma batwa semana, tasopa kena miyaka. Koma itamyeswa tukosi, la miara kami Jesusi. Tapesa usuwa zenu
zenumenena napesa usuhakasialana okele olano obela senda sarai kwamina Jesus ta veri tu quasi Germana buona beanau Germana ume balanau Gerilura alana lola tu Asita vera blasana Jesus Inesone Jesus e banana Inesonu anu kuwazi Fazema haye mapesa semeni Jesus e domeni mimosi Tazua vatwa semana Sobakela miyaga Komaita myeso tukosi Elana la kami Jesusi Tapesa usuwa zenu menena Tapesa usuwa kasiyalana Okele, olano, obela Senda sarai kwamina Okele, olano, obela, senda sarai kwamina Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara. ZFLM full town Marpatserovan t-shirt polo sweat capuche amin'ny endriny sy loko maro samihafa alefaso ny komandinao ao Antananarivo ao Fianaratsoa ao Ambatondrazaka ary ao Mahajanga.
Mandenganao zahay Jesosiko, mandenganao zahay Jesosiko, ie mandenganao zahay Jesosiko, mandenganao zahay Jesosiko, efa ihanjarangi ay lado, fa ihanjarangi ay lado, efa ihanjarangi ay lado, fa ihanjarangi ay kuvata Payunganake, 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 arangaranganae ataunaikitie Jesu, payunganake, payunganake, payunganaye, arangaranganae ataunaikitie Jesu, aila mirengi rengi pangana iwe, aila mirengi rengi pangana iwe, hai kula buha buha pangana iwe, hai kula buha buha pangana iwe, hala kungide buli papa bandiwe, hala kungide buli papa bandiwe, tano ko vande susi pandarangiwe, tano ko vande susi pandarangiwe, payunganake, 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 arangaranganae ataunaikitie Jesu, payunganake, payunganake, payunganaye, arangaranganae ataunaikitie Jesu. payunganake, payunganake, payunganaye, arangaranganae ataunaikitie Jesu, payunganake, payunganake, payunganaye, arangaranganae ataunaikitie Jesu, aila mirengi rengi pangana iwe, aila mirengi rengi pangana iwe, hai kula buha buha pangana iwe, hai kula buha buha pangana iwe, hala kungide buli papa bandiwe, hala kungide buli papa bandiwe, tano ko vande susi pandarangiwe, tano ko vande susi pandarangiwe, payunganake, 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 arangaranganae ataunaikitie Jesu, payunganake, payunganake, payunganaye, arangaranganae ataunaikitie Jesu, payungatika, 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 arangaranganae ataunaikitie Jesu, payungatika, payungatika, payungatike, arangaranganae ataunaikitie Jesu.
kahaye si ulumari na tuo nasiwani kuwe sana ngeraha manera pangani kaboza Mesini kutiganau Nakau katia bau Mesini kanunganau Bite pia bau Yange pangatu siala minau Kanau ngelala kupata kumbasana Mesini kutiganau Nakau katia bau Mesini kanunganau Bite pia bau Yange pangatu siala minau Kanau ngelala kupata kumbasana Jesus é bom e Sara, Israel é bom e Lala. Sai, aguenta pai puli. Mesini kutiganau Nakau katia bau Mesini kanunganau Bite pia bau Yange pangatu siala minau Kanau ngelala kupata kumbasara Mesini kutiganau Nakau katia bau Mesini kanunganau Bite pia bau Yange pangatu siala minau Kanau ngelala kupata kumbasara nasiwani kuwe sana jesuse Nana unakia baunge masara nasiwani kuwe sana jesuse Nana unakia baunge masara Volumintazo Ito susia pavo
fampanilikan hampandroso ny asa tsara sy fitiavana hoan'ny olombelona manerana ny fitiavana Kristy Jesosy Tompo ary aoka izy ka fampanilikan hampandroso ny asa tsara sy fitiavana hoan'ny olombelona manerana ny fitiavana Kristy Jesosy Tompo. Riandria mangisaye piano fava Matsarufina we Matsarufina mite rakau Jesus kapiteni Jesus kapiteni fiatanana femnau Jesus kapiteni Jesus kapiteni enufatiana tanastunguni nulefunina nanifuani nututufana saka mangiti nifitiafanya sikiulumbeluna faleipe famjapuna faleipe famjapuna pemajakisani famarina naupamunzio pemajakisani famarina naupamunzio Mamela manierukai Jesus Pamela Pamela Mamela munya sona italawintinja mlela palatiamna Oh mamela manierukai Jesus Pamela Pamela Mamela munya sona italawintinja mlela palatiamna Randia magsayo enuma fafakayo Randia magsayo fapanuta izai fanmarna ni fatianai ni maitsi numba sitraka utsesosyo Randia magsaye Randia magsayo Randia magsayo Mifunamna mitalawamna fapanutizai Randia magsayo Randia magsayo enuma fafakayo Randia magsayo fapanuta izai fanmarna ni fatianai ni maitsi numba sitraka utsesosyo Randia magsaye Randia magsayo Randia magsayo Mifunamna mitalawamna fapanuti
manyatswanay Jesosyo Ilalaw indrindra amlela palati aminao Kami talaw indrindra Ilalaw indrindra amlela palati aminao Mamela 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 manyatswanayo Mamela 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 manyatswanayo Mamela 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 manyatswanayo
sari. Sezikuwa tandusha mure kinanifike nalarejike kaitumani. Sinishina njara yawe Sirishini zaka Nyachakuna nini Tavita kwa ngabi Hande anjengana wo Jesusi tandilinga suwa nombamba wawe Jadomu ti haiku sauti yengi mayitu ti fyeku fasampu yengi Mabazo tungaiku Ingu Jesusi iukwa iye Ave wana Andaira suwa Ufandumba naifungana Chica,
Treffatelo falumianinga Wetsanatina na novina Temiro suyani na mafyazizani Miari taluni asani Fomalulona niya na magina Yana wanena tunetina Simiswa diluni na ira ya kuri Nyasa na fatya marereza Mambu masinane fanya tuniana Manusu fazane mutizane Lete susiane Tugumba na ufo Nangara tami ni farani Farabulumenya Nangaru fudo Naden manova ni asani Imani